Faly arabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy izay fiangonana Kristianina sy Madagasikara anio zoma faharoa amby roapolo ny volana aogositra taona 2024 izao. Ampifaliana foana no izarana ianareo arany ny rafitsodiny famasinana izay nosoratana lelan'Andriamanitra Pasteur Kisoya Kilomé izay sy iza fa ny filovanona ny fiangonana Kristianina sy maneran-tany. Manasanarana zao ifantona tanteraka hiditra amin'ny lohahevitrantsika ato dia hoe fantakarana ny fanahin'olombelona. Tena Andriamanitra nalainy eto dia tao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 ny 7:20 izay mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Toy izao arany ihany fa melabelara lelan'Andriamanitra izany. Matetika ny olona sasany no mampiasa ilay fitenenana hoe mieritreritra aparahatoka. Mieritreritra aparahatoka rehefa miresaka momba ny fanahin'olombelona. Fa ho an'ireo izay mieritreritra ny foto-kevitra metafizika momba ny fiainana, mieritreritra aparahatoka dia mihoatra lavitra noho ny toetry ny olona iray izay matsiaro ihany fa amin'ny apahany. Fa kosa entina manondro lafiny iray hafa amin'ny toetran'ny olombelona izay tsy fantatra na tsy azo fantarina. Ny marina dia rehefa mandinika ny filazalazany momba ny toetran'ny aparahatoka ianao dia ny fanahin'olombelona tena resahana amin'io. Ao amin'ny Korintiana faharoa zao toko 4 ny 5:20 ohatra Paoly dia miantso azy io hoe olona anaty. Varto zao ao amin'ny boky Korintiana faharoa toko 4 ny 5:20 ny anaran'i Jesosy. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia vaozina isan'andro kosa ny toetra anaty. Amen. Antsoin'ny apôstôly Petera ao amin'ny episteliny voalohany ihany hoe ilay olona miafina ao am-po. Izany ao amin'ny Petera voalohany toko 3:4 varto zao ny anaran'i Jesosy. Vaoka ny toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho lo dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo amasin'Andriamanitra. Amen. Io izay tsy ampifantakarana araka ny tokony ho izy ny tena toetran'ny olombelona dia miantso ny fanahin'olombelona ho eritreritra aparahatoka. Tsy miresaka momba ny eritreritra aparahatoka ny Baiboly anefa, fa kosa mampiharihary ny endrika telo natioran'ny olona, ny ao ny fanahy sy ny aina ary ihany koa ny vatana. Rehefa mandalina soratra masina ianao dia ho hitanao amin'ny lafiny iray ny fanahy sy ny aina dia ampiasaina amin'ny fomba mitovy izay ilazana ilay olona anaty, ilay olona tsy hita maso miafina ao anatin'ny voalin'ny vatana. Rehefa tena fahitana nefa ny tena hoe fanahy sy aina dia samihafa izany. Ny fanahy dia manondro ilay olona anaty, fa ny aina kosa dia fitaovan'ny fanahy azafady. Ny aina dia amin'ny fanahy tahaka ny atidoha amin'ny vatana. Ny fanahin'ny olona dia mahatsapa sy mifandray amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny ainy. Ny aina indray kosa no tranon'ny fahatsapana ara-panahin'ilay olona anaty izay ahafahany mifandray amin'ny zava-misy ara-panahy sy ny tena zava-misy ety ivelany. Amin'ny ankapobeny izany ny fanahin'ny olona no fototry ny maha izy azy. Izay ilay tena inao izay foninan'Andriamanitra. Tonga